Kavalina Tambay, plastic vavy, tsy dia mampivoatra aminao amin'izao aladizao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotra azy ny arahaba ho antsika rehetra mpity fanatanjahantena ary asaina hatramin'ny farantsika anaraka izany fandarana izany ety am-piandohana dia tsara manambara amintsika fa dia manambahiny ny fandarana mahery amin'ity hariva ity tsy izany fa andriamatora Kotomalala feno asina filohan'ny ligina Analamanga eo amin'ny taranja baolina lavalava. Fanadadinina voalohany soaratsika amin'ity hariva ity dia ny lalao baolina kitra vetiny amin'ny tompon-daka amin'ny ligina Analamanga mbola ireo lalao tsy vita tamin'ny andro fafito sy fahavalo ny tanterahana tamin'ity androany ity mbola mitarika laharana voalohany vonjimaika ny ekipan'ny UFC. Ireo ekipa mitana lahara enina voalohany amin'ny fedihiny tompon-daka Analamanga taranja baolina kitra Sokazy division voalohany no niakatra kianja tetsy Mahamasina androany. Lalao telo mitara izay tafiditra tamin'ny andro fahafito sy fahavalon'ny faninanany ity. Teo amin'ny lalao voalohany aloha dia lavon'ny ekipan'ny Asia Demata amin'ny isa roa nohatra ny Vesta Team FC. Baolina roa izay samy tafiditry Rimbo avokoa teo amin'ny minitra 7-7 sy 7-7. Nanaraka izay dia nisaraka atsala rainoray ny ekipan'ny Tana Formation sy ny Gosfa. Ny miaramila no nanokatra anisa teo amin'ny minitra 5-20 rehefa namony tena idina raha iny andeha anakana ny tolotra nomeny Julien Andimby. Tsy nanaiky lembenana nefa ny ekipan'ny Tana Formation ka niezaka nanenjika nisa sy nanao fanafihana totoafo. Nisy vokan'izany teo amin'ny minitra 2-20 rehefa nanasahala nisa i François. Teo amin'ny lalao farany indray kosa dia mbola tsy tafarina trany tamin'ny fahareseny teo amin'ny savaran'andin'ny fanitsanana afrikanina ny LGK Plus ka niondrika tamin'ny isa 3-0 nanoloana ny ekipan'ny UFC. Ny mpilalao-an'ny Rosy Kareka izay nanao be fiavy teo amin'ny 15 minitra voalohany. Ny mifanandrina tamin'izy ireo indray nefa no napiditra baolina roa mialohan'ny fialan-tsasatra tamin'ny alalan'ny Tahiry sy Herikely. Teo ny fizara-potoana faharoa dia mifota amin'ny torimasiny ny LGK Plus minitra 17 nanena ny elanelanisa i Dino. Maro no nieritreritra taorian'ny baolina tafiditra LGK Plus io fa hosalan'izy ireo nisa teny amin'ny solaitra be nanova tetikady nefa Ertony Rabarson ka napiditra ireo mpilalao manandraikefa ao aminy. Tany amin'ny minitra 4-70 dia natafiditra baolina fahatelo ho an'ny ekipan'ny iray Herikely. Taorian'ny fandraisana azy iny dia mbola voatanany ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra ihany larina voalohany vonjimaika misy azy. Avy hatrany dia itoy ka hiditra amin'ny andro fahasivy ny alakamisy izao etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina sy ny alarobia ny faninanana ho an'ny Sokazy division voalohany eto Analamanga.